Nananteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety kosa io maraina io ny parlemanta Henri Le Cacheur Ramasy Adolphe azafady ary Beza Seramila nandritra izay moa no nitondrany ireo parlementaire ireo ny fijeriny momba ny raharaham-pirenena taoriana ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny Teteza Mbita sy ny fanambarana navoakan'ny SADC ihany koa. Vola Ravoavy sy Mamy Rasoanevo. Anisany vahaolana amin'ny fivoahana amin'ny krizy fa tsy vahaolana amin'ny krizy ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny filohan'ny Teteza Mbita hoy ny CST Ramasy Adolphe. Notsim-pianty parlementaire ity ihany koa fa toa ny longo mitodi-bozaka izany hoe betsaka ambadika amin'ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny Teteza Mbita. Fa ny zava-dehibe kosa aloha dia hoe pour une fois nanaja ny teny nomeny angamba ny olona anankiray ary inona fa tsy vadika amin'izany teny nomeny izany fa raha ny fahitana an'ireny kabary reny rehefa atao analizy ohatran'ny somary azo lazaina hoe longo mitoti-bozaka ihany izany hoe misy non-dit ao ambadika ao izay tiana ale saingy le sentiment de victime ny gasy no n'incitevana tamin'ireny tsika olony foa dia le folo malagasy aloha zany tena natao sorona izy nanao sorona ny tena izy ho an'ny tombotsoam-pirenena ka izay zavatra mitaky zavatra mahitsy sy marina zay ary mitaky fanajana ny sotoavana malagasy. Momba ny sosikevitry ny filohan'ny Teteza Mbita ny tokony handrosoana fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia nilaza ireto parlementaire ireto fa tsy anjaran'ny filohan'ny Teteza Mbita na ny fahefanam-panatanteraka no mamitra izany. Araka ny andininy fahafolo teboka G ao amin'ny sorodalana hoy izy dia ny senita sy ny vondrona iraisam-pirenena ihany no manapaka ny momba ny tete-androm-pifidianana. Ny CST Henri Le Cacheur kosa dia nilaza fa manahy ny isian'ny fanapahan-kevitra irery ataon'ny mpiaradian'ny filohan'ny Teteza Mbita izy. Eto aho dia fampiny ary mampitandrina hoe sao dia anao zavatra unilatéral indray satria le honohono hoe mety handravany gouvernement mety handravan'ireo institution ireo noho le araky nyresahan'ny rahalahako tato amin'ny teniny teo hoe misy zavatra non-dit zay konokononony ny ataon'ny sasany any ka zay natonga anay miteny hoe zay dia anisan'ny mbola mampitandrina satria be dia be ny zavatra iseho ao zay tsy mety tsy ao anatin'ny roany ny zahay mpanao politika nefa konokononina any ambadika any ka zahay eto dia afanitsany tenako manokana satria be dia be ny zavatra ohatra ataoko hoe iny zao fanapahan-kevitra hoe ny législative ny resahana teo tsy anjarany ny président Andry Rajoelina mihitsy manapaka an'iny mazava matoa ny SADC inona moa izy ty ny intervenir ary tsy tokony changer na araka mbola tsy maniry ny teny nataony CST Ramasy teo fa zany dia sahala amin'ny forme unilatéral zany zavatra zany ka tsy tokony ho izy tsony zay zavatra fanapahan-kevitra unilatéral zany satria iaraha mitantana izy ty. Mikasika ny fanambaran'ny SADC ny tokony andinihan'ny parlemanta ny Teteza Mbita fa mitsorakeloka sy ny satan'ny filoham-panjakana teo aloha dia manambara ireto parlementaire ireto fa efa hosoratra ao anatin'ny sorodalana avokoa ireo. Nosoritan'ireto parlementaire ireto ihany koa fa vonona ny andinika ny satan'ny filoham-panjakana teo aloha izay ansisa tokony dinihana izy ireo.